tondra ny fomba fijeriny ihany koa ny maître Voko nay Voko Rakotoarjona avy amin'ny antoko mafina ny Madagasikara afaka ny tena mody nanambara fa iverina ifaninana ao anatin'ny fivitianana indray ny antoko misy azy. Misy ny zavatra anankiray izay nidinianay ampahatonina mihitsy antony anankiray zany natonga anay sintona ny dépôt de candidature efa tamin'ny lady izy io no efa eno ary anisany anankiray zany natonga anay hoe to lasa mandrosomenitra ohatra ny kilalaon-jaza ary indrindrandrindra mampisavoretaka ny saim-bahoaka ny zava-misy ankehitriny dia nananteny zay ary nieritreritra fa hoe raha tonga zany trangan-javatra zany dia matoky zay fa andinika ny CES ary hijery tsara ireo candidat tsiraray avy. Kanjo moa zany dia nanapa-kevitra ny CES fa dia nekena avokoa ny rehetrarehetra tao anatin'ny fikatsahako fidiny. Noho zany dia anisany natonga anay iverina indray ao anatin'ny fifaninanana satria iverinay fa ny famonjena sy ny fanavotana ny firenena dia zava-dehibe eo amin'ny tantaram-pirenena izay kiondalana izorantsika amin'izao fotoana izao. Fantatray nefa fa tsy azo tsy ho eken'ny CES intsony ny fiverenanay ao anatin'ny antota-taratasy rehetra dia safidy zahay candidat anankiray izay iverinay fa mbola madio tanana tanora mitovy fomba fijery aminay ary iverinay fa manana ny herijika rehetra raha tambatray ny hery ampandresena ny candidat Sylvain Rabetsarona Sylvain izay iverinay fa tokony anana ny lanja miaraka aminay manafitra ny Madagasikara ary tsy nindronanay amin'ny foto-kevitra tsy na foto-kevitra roa fa tena hoe miverinay fa hoe hiatrihana an'izany fampandrosoana ny firenena zany.